Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Halloween tapany faharoa. Lazao amin'ny ankizy hafa. Ny efitra fa fety mahafinaritra ny Halloween, ary mahafinaritra fotsiny mampatahotra olona. Saingy rehefa tsapako fa fety maty ilay izy, tena lavo lefina. Tsy Jane irery no tsy mandray anjara amin'ny Halloween intsony. Tsy mila pizza Frankenstein na zava-pisotro matotoa. Lasopy ranon'ny ala, Bert, marary azany. Tany amin'ny taranja anglisy, tsy niresaka afa-tsy Halloween zahay. Nilaza tamin'ny mpampianatra ny raiko fa misy ambadika fandom-pitsapy io fety io. Midika izany fa misy ery-tsy maso. Avy eo dia navelana andao lakilasy. Ary nahoana Ralph no tsy te hankalaza Halloween? Minan'Andriamanitra ary aleoko manao izay lazainy. Vakio reto andalatsoratra masina ao amin'ny Deutéronomie 7:20 andininy 5 reto. Aza mianatra makatahaka ny fomba mahatsiravina fanaon'ireo firenen'ireo. Andriamanitra dia fitiavana. Mampitandrina antsika izy satria tia antsika. Tsara ny didiny. Na iza miaino azy dia hay halala ny tsara na ny ratsy. Tsy fantatro fa ny devolony tao ambadiky ny Halloween. Fa namaky momba izany tamin'ny traktaray aho. Nanaitra tanteraka izany. Nampitandrina ny rehetra izao. Ary namaky mafy ilay trakta tao am-pianarana. Ny mpampianatra no nanome lalana anao izany. Mino fa tsy zarery ny efa tonga saina momba n'izany. Amin'izao teny ihany koa hoe Halloween tsy misy aho. Maniry aho fa tsy ho ela dia mba hisy maro hafa ihany koa iteny toy izany. Koa raha fantatro taloha fa fetin'ny devoly ny Halloween dia tsy nandray anjara tamin'izany mihitsy aho. Angamba tsy nafantatra izany ihany koa ianao ary nandray anjara tamin'izany. Manenina ve ianao? Aza matahotra. Tsy voatery hampalahelo anao izany satria Jesosy dia miaro anao ary tia anao mandrakizay. Raha matoky azy ianao dia hanampy anao handray fanapa-kevitra tsara izy. Afaka manolotra ny zavatra rehetra eo aminy amin'ny alalan'ny vavaka ianao. Ohatra, azonao ataony milaza hoe: Jesosy Tompo, misaotra anao any no fitiavanao ahy. Mamela ahy ianao raha nandray fanapa-kevitra ratsy tamin'ity fety Halloween ity aho. Fantatro fa tianao tsara indrindra ho ahy. Koa te hiaina ho anao aho ary hamaky ny teninao, ny Baiboly. Misaotra fa maty noho ny fahotako ianao. Amen. Mamaly avy hatrany ny karazana vavaka tahaka izany i Jesosy. Mamela heloko anao izy satria tiana ianao. Ary raha ampidirinao eo amin'ny fiainanao izy dia omba anao mandrakariva izy. Te hiaro anao izy. Manaova tahaka ny Betty, lazao amin'ny hafa ny ao ambadiky ny Halloween. Angamba ino an Jesosy izy ireo ary ilaza koa hoe Halloween tsy misy aho. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.